Miarabantsika tsirairay avy a manaraka ny fandarana miomana iona amin'Andriamanitra ao a larana fa 570 sy 200 volana septambra 20 tsika zao a mandeha de mandeha fotoana miazakazaka de miazakazaka dia irosindray tsika amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoana zao. Ty tenin'Andriamanitra dia afaka arahanao koa amin'ny YouTube ao amin'ny chaîne Christiane Ve dia misy koa ny site miomana www.miomana.com afahanao mandray ny fampianarana rehetrarehetra ao na antsoratra na antsary. Dia misy koa ny radio en ligne miomana afaka enonao koa zany zay zavatra zay. Misy andreo fitaovana reo zany afahanao miaino mandray ny tenin'Andriamanitra na eto Madagasikara na any ampitan-dranomasina. Dia miarabantsika ny fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy misaotrany amin'ny fampahirezana voaray avokoa reny ary misaotrany amin'ny fahatserovana ambavaka tena zava-dehibe raha angataka zavatra aminareo zay dia ny tena angatahanay dia hoe fahatserovana ambavaka satria tsy vita mora zao azy zao. Betsaka ny ady, betsaka ny fitsapana, ady amin'ny maisina, ady amin'ny tsy fahamarinana, ady andehanana amin'ny lalan'ny fahamarinana dia tena hoe ilain'izay vavaka zay. Ilain'izay vavaka zay ary misaotra antsika tsirairay avy amin'ny fahatserovana ambavaka na ny olona fantatray na ny tsy fantatray tsy za ihany fa ny mpiara-miasa rehetra ao ambadika ao, eo ambadika io caméra io rahalahy sy anabavy rehetrarehetra ao dia mila vavaka avy any amintsika, mila tohana ambavaka avy any amintsika mba hijoroana amin'ny tenin'Andriamanitra tsisy kilema. Tadidiko ilay teny tao amin'ny jaona toko faefatra rehefa nandeha ny fanasana dia ozy ny olona nasaina hoe ny ataon'ny olona rehetra rehefa manomboka ny fety dia divay tsara aloha narosiny fa rehefa mamomamo dia ataony amin'izay zay ratsiratsy fa ny irarianay dia tena hoe divay tsara foana. Zany hoe le tenin'Andriamanitra nomenatra amin'ny voalohany mandra-piveriny Jesosy any amin'irao lanitra dia tsy ovo zay fa izay teny zay foana, teny tsisy kilema, teny fiainana ho antsika tsirairay avy izay no andeha. Ary ho anao ihany koa ianao zay manaraka anay, ianao zay manaraka ny tenin'Andriamanitra zay zarainay dia tena inonay ary tena antenainay irariana koa hoe tsy iovana ianao fa ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana, tsy iovana ianao fa hitoetra amin'ilay teny tsisy kilema, tsy iovana ianao fa hiaity an Jesosy hatrany ary androso mandrakariva ao aminy isika tsirairay avy. Misy amintsika mangataka hoe mba sokafy le page Facebook fa moramora kokoa ny connexion, moramora kokoa ny vidin'ny méga ao anatin'iny no mandeha YouTube. Apetraka amin'ny tompo zay dia ho tanteraka amin'ny fotoanany fa mila fotoana moa zay dia mila mpikarakara ny tompo hitarika amin'ny fanatanterahana an'izany ny zavatra rehetra koa afaka ampiasaina daholo tokoa ampitana ny tenin'Andriamanitra fa tsisy hoe raha anao Facebook dia ao anatin'ny rendrarendra sy ny maro samihafa fa fitaovana ihany koa zany dia apetratsika amin'ny tompo zany ho tanteraka amin'ny fotoanany. Daontsika ilay tenin'Andriamanitra ato amin'ny oabolana toko faefatra andininy faharoapolo. Oabolana toko faefatra andininy faharoapolo. Anaka tandremo ny teniko atongolany ny sofinao iaino ny filazako. Aza vela hiala eo masonao izy fa raketo ao amponao fa aina ho an'ny mahazo azy izy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra. Tandremo ny fonao mihoatra no izay rehetra tokony ho tandremana fa avy aminy no iavin'ny aina. Esory aminao ny vava mandainga ary ampanalaviro anao ny molotra mamitaka. Aoka ny masonao hijery mahitsy ary ny ody masonao hibanjina eo anoloanao. Ataovy marina ny alehan'ny tongotrao dia voalamina ny alehanao rehetra. Aza mivily na ao amin'ny akavanana na ao amin'ny akavia, esory amin'ny ratsy ny tongotrao. Te hiadana ve ianao? Te ho sambatra ve ianao? Te hanana fiainana milamina sy mirindra ve ianao? Te hanana fiainana kasitran'Andriamanitra ve ianao? Dia ny atoroko anao dia zao: ankatoavy ny voasoratra atao anatin'ny Baiboly. Tsy miteny aminao hoe makanesa ary amin'ny atokom-pivavahana izao na ary ampanompon'Andriamanitra zaroa, fa miteny aminao hoe ity Baiboly ity manomboka amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy ny fahendren'Andriamanitra no ambarany ao. Isika dia noforonon'Andriamanitra ary rehefa miforonon'Andriamanitra tsika, izy zany ny mpamorona dia tsika no zavatra noforonony. Ny mpamorona ny tena mahay izay mety amin'io zavatra noforonony io. Ohatra zao io caméra ampiasaintsika io caméra JVC namorona an'io japonais, izy ny kirakira sy nanamboatra an'io, hainy ny momba an'io rehefa misy simba io dia izy ny mahalala ny mety sy atao tsara amin'io. Io caméra io rehefa nividiana dia misy notice miaraka aminy, misy an'ilay boky kely iny miaraka aminy, ahafahana manao entretien, ahafahana mikirakira tsara mba tsy ho simba le caméra fa mba andeha tsara amin'izay laoniny.
andeha tsara na karakara ny tokony ho izy satria manaraka an'le boky ny soratana tao zay milaza ny mombamomba an'io tak zany koa na ny fiara na ny zavatra ampiasainao an-dakozia zavatra maro samihafa ka ianao olombelona nofo aman-drà ity baiboly ity no mila rahanao ity ny mila raisinao ary ampiarahanao araka ny sitrapon'Andriamanitra araka izay voasoratra ato ny fiainanao dia ilamina sirindra io fa mikorotana ny tokantrano amin'izao fotoana mikorotana ny mpivady amin'izao fotoana mikorotana ny fiarahamonina amin'izao fotoana satria nahoana tsy manaraka an'le notisy ity baiboly ity tsy manaraka izay voasoratra ato fa mandeha amin'izay tiany fotsiny mandeha amin'izay mahafinaritraritra ny sainy mandeha amin'izay zavatra heveriny fa mety aizaky ny lehilahy hanambady lehilahy ary ankasitrahan'ny fanjakana aizaky ny vehivavy hanambady vehivavy araka ny fanao araka ny lasy ny vavy ny biby ara tsy manambady ny biby lehilahy ara tsy manambady biby lehilahy ny biby vehivavy ara tsy hanambady biby vehivavy fa ny olombelona dia mamofady manaonao foana fa ity baiboly ity tenin'Andriamanitra milaza ny fahamarinana mila raisiny ary tena hoe ny zavatra tena manery anay dia ny anaranao voasoratra any an-danitra zavatra tena manery anay dia ianao ho afaka amin'ny fahotana ho afaka amin'ny fangejana ho afaka amin'ny tsy fahamarinana fa andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra tandremo ny fonao mihoatra noho izay tokony ho tandremana zay ny voasoratra ary io ny tena tiako andraisana izarana fampianarana amintsika hoe tandremo ny fonao mihoatra noho izay tokony ho tandremana fa avy amin'ny aviany aina fa avy amin'ny aviany aina ny foa sarobidy saropady indrindra eo amin'ny olombelona raha vao mifony tsy mitepitsony matitsika raha vao mifony tsy miaina araka ny tokony izy matitsika raha vao foa no topotopoka be loatra mety hitarika fahafatesana raha vao mifoa ny zara raha midoboka mety mitarika fahafatesana miakatra ny tosodra na midina be ny tosodra mitarika fahafatesana tandremo ny fonao mihoatra noho izay tokony ho tandremana maton'ny tompo miteny hoe tandremo ny fonao mihoatra noho izay tokony ho tandremana ianao zany nametrahany andraikitra hitandrina ary matoa ianao nametrahany andraikitra hitandrina dia manana autorité ianao manana fahefana ianao hitandremana an'io voalohany tiako zaraina dia ny hoe tandremo ny fonao ny fialonana fantatrao hoe fa natonga fahafatesana famonon'olona voalohany teto tany dia noho ny fialonana satria kaina ny alona ny abela samy nanao fanatitra teo anatrehan'Andriamanitra ihany fa ny Abela nakasitrahan'Andriamanitra satria nisy raha latsaka ny kaina tsy nakasitrahan'Andriamanitra satria tsy nisy raha latsaka fa vokatry ny tany nataony ary dia tsy nakasitrahan'Andriamanitra iny rehefa tsy nakasitrahan'Andriamanitra iny ny alona any Abela kaina ary rehefa ny alona ny Abela i kaina dia novonoany kaina Abela tarika fahafatesana aiza i Abela rahalahinao izy Andriamanitra maseny kaina zavy mpitandrina ny rahalahy kozy izy mahoana ianao izy no mieritreritra an'izany ino izy ny fahotana mamitsaka eo aminao ianao no tokony hanjaka amina ianao indray no hanjakany ny fialonana dia tena aretina manimba miresaka eto na kristianina na tsy kristianina na pino na tsy pino fa io fialonana io manimba zavatra be io aleo ny olona hiaina amin'ny fiainany arak'izay fiainany tompoko aza dia zatra loatra mijery ny fiainan'olona mitsikera ny fiainan'olona mitsiriritra ny fiainan'olona dia hialona ny fiainan'olona ny fialonana rehefa avy eo mitarika hetsika tsy mety any aminao mety hitarika anao angalatra iny mety hitarika anao ankahaly iny mety hitarika anao hamono iny mety hitarika anao anao valifaty iny satria ny fialonana dia zavatra pozina zany samy manana ny fiainany iainany ny olona tompoko samy manana ny fiainany iainany ny olona nisy tantara nataon'i Jesosy tao anatin'ny firazantsara rehefa tonga le mpampiasa dia niantso izy olona hiasa eo an-tsaha raha isika zany hoe nanomboka tamin'ny valo ny fampidirana mpiasa dia rehefa nisy mpiasa ohatra tonga tamin'ny valo dia efa mifanaraka hoe valoka hatramin'ny 10 miasa raha valoka hatramin'ny 10 zay ataoko hoe 15 000 ariary ny karama ahoana hiasa ve nareo dahoary ataontsika izay tonga izy tamin'ny valo niasa nisy ndray olona tonga niasa tonga tamin'ny ataoko hoe folofolo sasany dia efa mifanaraka atao indray dia efa mifanaraka atao hoe hatramin'ny 10 mirava hatramin'ny 10 miasa zao ny karama natao koa iny dia nisy koa tsy haiko tonga tamin'ny 12 dia nisy tonga tamin'ny ray dia nisy efa tany tamin'ny 3 sasany tany vao tonga amin'izay fotoana anomezana karama fa tonga ny ariva rehefa zaraina ny karama tovy daholo le karama na le niditra tamin'ny valo na le niditra tamin'ny 3 sasany
ny alona ara le niditra tamin'ny valo ahoana koa zany ianao ve niditra tamin'ny telo sasany zay niditra tamin'ny valo tovy foana le karama omenao de ozy le mpanompo ozy le tompo inona ny mahatonga anao mialona inona ny mahatonga anao sahirana any am'zany motsy 15 000 ariary va ny fanarahantsika senao ianao niditra tamin'ny valo io mirava am'dimy de efa zay ny fanarahantsika de ekeo zay fa zay ny fanarahantsika za manana ny fanarahako tam'le olona niditra tamin'ny telo sasany anasy izy zay fa manina ianao no mialona ozy izy ary io le tompo hoe tsy mahazo manao zay tiako amin'ny hafa aho tsy mahazo manao zay tiako amin'ny hafa aho ry afako ry fiangonana malalako tandremo ny fialonana tandremo ny fialonana manana anjara tsara ao anao ny tompo ary manana ny fotoanany aminao ny tompo ary ny tompo ihany jerena fa za sahirana mijery ny fiainan'ny olona sy tsiritrana fiainan'ny olona na ialona ny fiainan'ny olona sy hanaratsy olona na ifosa olona non tsy mety zany samy manana ny itondrany tsirairay avy a ny tompo samy manana ny lalana itondrany tsirairay avy a ny tompo mandoleo amin'ny tompo a de mijerehan Jesosy de ny fiainanao tsy fiainanao tsy Jesosy ny mombamombanao miaraka amin'ny Jesosy tena jerena fa ratsy io fialonana io miteraka fahafatesany io fialonana io miteraka fialonana io manimba fo io de zay zatra tena anankiray tena mila petraka amintsika tsirairay avy Jesosy ny tena hoe midina vavahady ety fa ety a sy teny ny makany an-danitra vitsy ny mahita azy mandehana amin'ny lalana ety fa io ny lalana makany fiainana rehefa tonga amin'i Jesosy ianao betsaka ny zavatra mila hitsaka betsaka ny zavatra mila esorina betsaka ny zavatra mila tsy atao intsony ato a mbola miresaka fahamarinana izy tamin'ny miomana teo aloha teo moa de miresaka fahamarinana zay mihitsy hoe mandehana fahamarinana esory aminao ny lainga esory aminao ny molotra mamitaka aoka masonao hijery mahitsy a sy ny maro samihafa mifandray am'le fo le izy teo de tena tiako apetraka amintsika tsiray avy zany hoe ianao io zay mandray io fo io tsy isy fanafody any amin'ny pharmacie io hoe tena analan'ny fialonana any amin'ny dokotera fa io tenin'Andriamanitra mahaiza misaotra am'izay omeny Jesosy ianao mahaiza misaotra am'izay fiainana misy ianao mahaiza mankasitraka am'izay misy eo mahaiza midera fa azo ao anatin'ny sento foana ao anatin'ny fitsiritana ao anatin'ny fialonana tsy mety zany mila olona zay hoe manana an'izay hoe foa madio zay ny fo madio koa nge niditra ny fanjakany lanitra sambatra ozy izy madio am-po fa izy no hitan'Andriamanitra sambatra ny madio am-po fa izy no hitan'Andriamanitra noho izany io fonao io a aoka tsy hisy an'izay fialonana zay faharoa ny fonao a aoka tsy hisy lainga sy fitaka fa mamotika ihany koa io feno lainga feno fitaka de tsisy azonao fitahina sy fomba an'Andriamanitra hoy izy ny voasoratra teo voalamina ny lalanao ataovy marina ny alehan'ny tokotrao miainga avy any amin'ny fo nefa io hoy izy ny ten'Andriamanitra aza vilonao amin'ny akavanana ao amin'ny akavia esory amin'ny ratsy ny tongotrao avy any amin'ny fo miainga ny zavatra rehetrarehetra ary any amin'ny filazantsara any de hoy Jesosy hoe nirakitra avy eo am-ponga enao manolona zavatra tsara eo ambavy fa raha tsara ny fonao de tsara no mivoaka eo fa raha ratsy ny fonao de ratsy ny mivoaka eo hoy ny apôstôly Jakoba tsy mety raha io vavanao io a io ny sady isaoranao an'Andriamanitra io no anazonanao olona tsy mety raha io vavanao io a io ny ideranao an'Andriamanitra io koa no anazonanao olona loharano anankiray ve izy de sady amoaka mamy a no amoaka masiro tsy mety zany miaingany am'le lela indray matsio mifandray zany le fo sy lela voafe daholo izy ny biby rehetrarehetra voafe daholo ny zavatra rehetrarehetra fa ny lela ozy izy tsy voafe ary afo mandoro ny lela ozy izy fa rehefa entinao amin'i Jesosy io zay koa ny vahaolana tsy mahavita ninitsika fa ny fonao mila entinao amin'i Jesosy rehefa mandeha amin'i Jesosy ianao de mandeha amin'ny fahamarinana ianao avy eo ary rehefa mandeha amin'ny fahamarinana zay ianao a tsy voatery hoe hisy mpiambina eo aiza ve de hisy mpiambina foana ianao vao anao zavatra tsara aiza ve de hisy anao marquage pointage foana ianao vao anao zavatra tsara raha adiny valo ny tokony ora esanao ao anatin'ny ray andro a aoka re mba hajaina ny adiny valo raha ohatra ka misy zavatra saina tandremanao de aoka mba ho tandremanao araka an'izay fatary fa misy Andriamanitra ane mijery miampina anao ary ianao raha mahatoky a zay tena zava-dehibe lasa miditra kely anatin'izay moa za fa satria ohatrany hoe manery anay ny hitarihan'ny fanahy masina ao anatin'izay hoe any anatin'ny fo daholo io rehefa tsara fo ianao madio am-po ianao a tsy miandro olona iampony ianao fa ataonao amin'ny fo takanao an-tompo zavatra rehetrarehetra ataonao fa le toe-tsaintsika sy tsika malagasy misy fotoana mampalahelo satria lasa tsy havita zavatra mihitsy zany fa raha vao tsy misy miampina dia angalatra raha vao tsy misy miampina dia hamitaka raha vao tsy misy miampina dia anao zavatra tsy metimety foana
Andriamanitra mahita ny zavatra rehetrarehetra. Misy malagasy any manan-tsaina, manatahotra an'Andriamanitra, mandeha mahitsy any amin'ny toerana misy azy any. Misy général nitafika na amin'ny aramila na amin'ny gendarmerie, misy polisy, misy mpitondra maro samihafa mandeha amin'ny fahamarinana no le fonona tolony an' Jesosy. Mbola mirary soa azy ireny mba hijoro amin'ny fahamarinana, hijoro araka ny tena Andriamanitra any amin'ny andraikitra napetraka ao anazy. Fa rehefa miandraikitra izy, miavaka foana manompo sy ny tsy manompo azy e. Miavaka foana ny vary sy ny tsy parifary e. Miavaka foana izay zavatra kasihan'ny tanany dia mety daholo, izay toerana ametrahana azy dia mety daholo, izay zavatra iandreketany dia mety daholo, satria ny fony efa napetrany teo amin'ny tompo ary ny fony tandremana mihoatra noho izay tokony ho tandremana. Tsisy fialonana ao aminy, tsisy fankalana ao aminy, tsisy fitsiriritana ao aminy, tsisy fieboebona ao aminy. Zavatra fahatelo, tandremo fonao amin'ny firehareana. Ay. Tandremo fonao amin'ny fieboebona. Manana tompoko fanetretena, manana tompoko fiafenana. Raha vita tsara ny asa natao, ho an' Jesosy ny voninahitra. Raha vita tsara ny zavatra, ho an' Jesosy ny voninahitra. Matoy vita tsara nanat-saina ianao, ny saina avy any aminao, ny saina tao aminao, ny saina avy any amin'ny tompo. Matoy vita tsara, nety tsara ny asa tananao, ny asa tananao ny tompo nanambona azy. Tandremo ny fonao. Averiko izy teo zany fialonana, fitsiriritana, firehareana, fizaozaona, aza mizaozao tompoko. Fa fizaozaona io izy voalaza hoe ny firehareana mialohan'ny fahalavona. Andriamanitra manohatra ampiavonavina fa manome fahasoavana manetry tena. Manetry tena feno ambany tanamaherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoan'andro. Aingana be ny firehareantsika olombelona amin'izao ora sy fotoana izao. Fataro nefa fa salafa sy amin'ny telopolo dia ozy izy hoe tsika mpelipelika be manao zavatra nefa tsika maivana. Tsika zavona. Isika vovotany. Isika dia mandalo fotsiny eto. Ka tsy tokony ireharetsika. Raha ireharenao dia aoka ny tompony irehareanao. Izao teknôlôjia izao izao zavatra iainantsika izao dia mampirehare vetivety kely mihitsy. Manao vakansa kely ianao dia alaina sary Facebook. Eny am-plaza ianao dia alaina sary Facebook. Mavita trano ianao dia alaina sary Facebook. Mahazo fiara tsara tarehy ianao dia alaina sary Facebook. Miakanjo tsara tarehy ianao dia alaina sary Facebook. Fa ianao ve ny tiana ho hita? Raha kristianina ianao no ambaraka eto, miafena. Raha asehonao sary zany dia amin'izay olona tianao, izay olona akaiky ny fonao, izay olona mba akaikinao ihany ny asehonao azy. Fa tsy asehonao an'ity olona rehetrarehetra ity. Jesosy ny tianao hita ary mahatonga an'io dia zao ny mpitondra fivavahana ny tena manao an'io. Tsy haiko na pastera lahy na pastera vavy any amin'ny réseaux sociaux any. Ampiterainy daholo ty fananany rehetra ty. Ampiterainy daholo zao ananany rehetrarehetra zao. Tsy zany ny tiana hita fa Jesosy ny tiana hita e. Jesosy ny fahatsorany, ny fahalemem-panahy ny tiana hita. Ny tiana hita dia Jesosy le manetry tena, ary ny tiana hita dia olona mandresy fahotana, olona tapaka amin'ny ziogan'ny fahotana, olona nandresy ny fahavalo dia ny fahazaran-dratsy sy ny fahotana, olona lasa miaina amin'ny fahamasinana, miaina amin'ny fahamarinana, miaina mitahotra an'Andriamanitra. Izany no tiana hita. Ka raha tiana hita zany dia Jesosy no aseho, Jesosy no avotra mba ho hita eny amin'ny olona tsirairay avy io Jesosy io. Fa tsy ny fananantsika, tsy ny materielitsika, tsy ny volantsika, tsy ny zavatra ataontsika. Tsisy mahamaiky zany ary tsisy te hijery an'izany. Fa afeno any zany, aprimo any zany. Fa zavatra tena hoe mampalahelo toe-potsika mirehare. Ka ho anao pino zanak'Andriamanitra, tandremo fonao amin'ny fialonana, tandremo fonao amin'ny fitsiriritana, tandremo fonao amin'ny firehareana sy ny fieboebona. Mahatonga an'io rehetrarehetra io dia noho le zavatra rehetrarehetra aretiretin'ny Satana amin'ny zavatra maro eto amin'izao tontolo izao. Miova amin'ny fanavaozana ny saina amantaranao sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Miaina tsotra e, miaina amin'ny fahalemem-panahy, miaina amin'ny fahatsorana. Ary tena hoe mety manana ianao, mety tsara tarehy ianao, tsara bika manendrika ianao, manana an'izao rehetrarehetra ianao fa miafenao amin'ny Jesosy dia ny voninahitra dia ho an'i Jesosy irehariany fa aza mirehareha, aza mieboebo. Ny vahaolana amin'ny tandremana fo io, atoloran'i Jesosy ny fonao. Ao amin'ny obolana dia miteny izay hoe anaka atolory ihany fonao. Jesosy ny mahay mampitony an'io, Jesosy ny mahay mampitsahatra an'io, Jesosy ny manala ny tebiteby, manala ny aia, manala ny ranomaso, manala ny alahelo, manala ny fahatezerana, manala ny fahotana, manome anao fo vaovao. Ary izy hoe rehefa omeko fo vaovao ianao, omeko fanahy vaovao ianao dia hotsaronao ny lasa rehetra, hotsaronao ny fahotanao rehetra, ary ikoriko anao zany ary tsy tianao hiverenana intsony fa nome fo vaovao anao Jesosy. Zay zany ny teny mirary soa antsika tsirairay avy amin'ity herinandro vaovao ity. Mba tena hitandrana ny fotsikitsika ary hitandremana an'io dia atolory an' Jesosy ny fonao, atolory an' Jesosy ny mombanao rehetrarehetra. Izy ny azony, izy ny tahiry, ary izy hitasy hanambina anao amin'izao fotoanao avy rehetrarehetra zao. Mba olona ankasitrahany ene ianao, ho madio am-po mandrakariva ianao, ka na amin'ny maraina na amin'ny hariva
na amin'ny alina na maneno koa no atongava ny mpapakatra dia nisan'ny niakatra ianao a satria hitany fa voatandrina ny fonao ka fo madio zay feno ny fahasoavany ho azy rery any ny voninahitra amintsika ny fahasoavana ao rindrina kely ao a raha sitrapony tompo rehefa milamina tsara ny fiainam-pirenena amin'ny resaka fahasalamana ka tsy misy tsony ny resaka hoe ame ara-pahasalamana sy ny resaka confinement sy ny tariny a dia anao fampianarana fivoriana fitorinitsika eto Antananarivo amin'ny salle anankiray lehibehibe eto Antananarivo a anasanantsika tsirairay avy zany tsy manavaka an'izaniza tsy resaka anaram-piangonana na anara-tokom-pivavahana na tokom-pinoana ary tsy taona ho amin'izany koa fa anambarana an' Jesosy sy ny fahamarinana rehetrarehetra mba hampiorina sy hampitoetra tsarantsika dia isan'izay fotoan'izay ao aoriana kely ao zany tsy mbola afaka manome daty a sy ny toerana ao antsika izay fa ambara amintsika fotsiny hoe tsy ho ela dia isy fotoana fampianarana fivoriana zany fitoriana fampianarana fizarana tenin'Andriamanitra eto Antananarivo a amin'ny fotoana zay mamety azy a amin'ny grande salle anankiray lazaina amintsika eto ihany a ny andindiny izay ao aoriana kely ao zany dia tsara ho fantatritsika izay amen.